Matoky hatramin'ny farany Andriamanitra mitsaoka anao, mitsaoka anao. Matoky loatra ianao tsy andao, matoky loatra tsy handisy fanantena. Vofonao zany tamin'ny fiainako, ka tsapako ankehitriny. Matoky loatra ianao tsy andao, matoky loatra ianao tsy andao, matoky loatra tsy handisy fanantena. Vofonao zany tamin'ny fiainako, ka tsapako ankehitriny. Matoky loatra ianao tsy andao. Vofonao zany tamin'ny fiainako, ka tsapako ankehitriny. Matoky loatra ianao. Alleluia! Antsika iorakoraka mafy ao an'Andriamanitra. Misy zavatra anankiray tiako anairanantsika mialohan'ny teny androany a. Ezaka andeha somary tsy dia miazakazaka be loatra fa anazava araka ny tokony ho izy izay fanambarana tian'Andriamanitra ho lazaina androany. Androany a no final. Ary rehefa final dia tsy maintsy misy mibata kopy mody. Azoko antoka androany a
fararaka eto arivo mamy Satana sy ny fanapiteny sy ny fandravaly. Halleluja. Fa ody miaraka amin'ny fandreseny mponina arivo mamo. Halleluja. Satria andresy eto amin'ity toerana ity Jesosy Kristy avy any Nazarety. Ndray mandeha zay nisy ramatoa sy natsoin'Andriamanitra ho mpianany fa tany an-tranony tany. Io ramatoa io narary nandritra ny 12 taona ny sidra. Mandeha raha foana zany hoe efa miandry fahafatesana, efa nandany ny hareny sy ny fananany tamin'ny mpanao fanafody maro. Dia zao ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay. Nareny amin'ny Jesosy fotsiny izy. Nare izy hoe misy zany Jesosy zany. Ary nisy nilaza taminy fa mahay zavatra rehetra izy. Dia ozy izy le ramatoa. Andeha fa na dia kasika ny sombotra avy avin-dambany fotsiny aza dia ho sitrana ny aretiko. Dia lasa io ramatoa io nisisika tao anatin'ny olona izy ary tsy hitany Jesosy akory fa tao arinany. Dia nikasihan'le ramatoa Jesosy dia sitrana niaraka tamin'izay niritra ny loharanona aretiny rehetra. Dia zao ny zavatra nitranga. Ramatoa natahotra sobedy hoe tena tsy nandovola ohatrany nakany amin'ny mpanao fanafody. So dia ho ava-baraka eto fa efa lany ny arena rehetra. Fa tsy naka nininina tamin'i Jesosy fa nitodika sady nijery azy hoe mandehana fa mifinoanao no nahasitrana anao. Zao no tiako lazaina aminao androany. Raha hitodika anao ka hanokatra ny fonao ho an'Andriamanitra, nininina zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao hita maso androany, tiam-panantenanao vitan'i Jesosy io. Tenena vitan'i Jesosy io e. Mba tsangana tanan'ny olona mino fa ho ataon'Andriamanitra isokarak'Andriamanitra indray izy androany arivo. Aza hidiny ireny tanany rehefa mitiava mafy eo any tompo. Kanto loatra Jesosy e. Ahovatsika milanitra ny tanantsika hiteny aminy hoe nataonao tsara amin'ny fiainako. Fa nininona zavatra tsy nety rehetra, ataonao mety foana amin'ny fiainako amin'ny fotoana rehetra. Satria fantatra fa eto ianao. Ianao no ampisika, ianao no antony fiainako. Ianao ilay kanto indrindra Jesosy. Manjakandro any arivo. Halleluja. Oh. Aza hidina ny tananao fa kanto any amin'ny fiainanao nanaovan'Andriamanitra azy. Cool.
Halleluja. Ndaontsika ny hofantanantsika eny amin'ny lanitra teny amin'Andriamanitra. Mitenena teny tokana amiko androany Andriamanitra. Ary eo ka ny teninao izy fiantraikany ato am-poko. Ianao le namonjy ahy, ianao le tia ahy. Ianao le nanambara ny sitraponao tamiko. Ianao le marina, mendrika, masina, tompon'izao rehetra izao. Ianao le tompon'ny voninahitra. Ianao le naniraka atateraka asa famonjena eto arivo mamo. Halleluja. Mino ahy Jesosy fanapahatsapany izay tsirairay avy androany. Mikasika ho vantany eo amin'ny fiainan'izay ianao na tsy mangetaheta ny fahamarinanao. Vokizo zava-tsoa avy aminao izy Andriamanitra. Halleluja. Avofany amin'ny lanitra ny taninao dia mitsikia amin'Andriamanitra. Mifaly fa androany fotoam-pamanginanao. Anotrinanao ny avo indrindra. Hiasa eo amin'ny fiainanao mivelona manjak'izay. Izy zao mpamonjy Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Tompony voninahitra sady lehibe. Ho azy ny fiandrianana, ho azy ny fahalebiazana, ho azy ny voninahitra mandrakizay. Mitenena Tompo, miaino anao zay. Amen. Ndaontsika ity tanana mafy eo any Tompo. Anomboka saditsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ovakitsika indray mandeha ty teny ty dia manapaharetana kely ianao fa tsy dia hoe lava loatra. Ao amin'ny bokin'ny Marka toko 5, ny 9:1 ka hatramin'ny 9:7. Dia rehefa vita izay tonga dia toriteny hatramin'ny farany le izy misy sekret hozarain'Andriamanitra androany. Dia zavatra azoko antoka amin'ity takarivo ity, fanokatranao ho débloqué le tsy finoana ao anatinao. Ary eo anatrenao Andriamanitra amin'ilay kasika eo ataon'Andriamanitra androany hariva amin'ny alalan'izay zavatra rehetra nampanirahany anay eto arivo mamo. Raha ianao izay olo izay miorakora mafy anazy. Mahazo ho toerana ary Tompo. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao bokin'ny Marka toko 5, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:7. Ary ao tsara le tantara nanasitranan Jesosy nananganan Jesosy ny zanaka vaviny Jairo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nita antsambo kely indray Jesosy ka tonga teny ampita, dia nisy vahoaka betsaka tafangana teo aminy ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nahitan'i Jesosy izy dia niankohaka teo amin'ny tongony. Ka nianga fatratra taminy hoe marary fo vavy kely, andere mametrany tananao aminy ho sitrany izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifandety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrany fa vao mainka nianarary kokoa azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy, dia nakeo ivoany, namaky ny vahoaka ary nanendra ny lambany. Fa hoy izy, na dia fitafiny ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharaninaretiny ka tsarony teo amin'ny tena ny fasitrany izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatra Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo voan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, izy zany nanendry ny lambako zany. Fa ompianany taminy, hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao, ka hoe ianao va iza ny nandrendry ahy, ary nijery manodidina izy izaha ny vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady torakovitra vehivavy, satria fantany izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy ka niankohaka teo anatrehany ary nanambara taminy marina rehetra. Ary ho izy taminy, anaka, ny finoanao na sitrana anao, mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesosy, dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, efa maty ny zanakao vavy, nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa tsy nahoany Jesosy zany teny nataon'izany. Fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra, mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany nanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jona rahalany Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan'i Jesosy nitabataba, dia ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe, nahoana ianareo mitabataba sy mitomany, tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona fa nandroaka azy rehetra izy ka nitondra ny ray aman-dreniny zazavavy mba amin'izay olona teo aminy. Ka niditra teo amin'izay nisy andra zazavavy, dia nandray ny tanandra zazavavy izy ka niteny taminy hoe, talita kumi, zany hoe raha dika, ry zazavavy, hoy izao aminao mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay raha zazavavy ka afa nandeha. Fa efa 12 taona izy ary niaraka tamin'izay dia talanjony indrindra ny olona. Amen.
Amen. Etsika izay tantara zay fa tantarana olona anankiroa. Ny anankiray mpanapaka ny sinagoga, maty ny zanany, ny hatrany tao an-tranon'i Jesosy dia nivelominy. Ny anankiray vehivavy teny an-dalana narahana nandritra ny 12 taona nisidra, nikasika an'i Jesosy dia nitsahatra ny loharanon'aretina. Teny aminao androany, Jesosy Kristy ilay tompon'ny fiainana ny resantsika eto androany. Zazavavy kely efa maty no nikasihan Jesosy dia miverina tamin'ny fahavelomana indray. Satria rehefa mifandona ny fiainana sy ny fahafatesana dia mandresy ny fiainana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny olona rehetra dia afaka miresaka amintsika, fa tsy ny teny rehetra reny sofinao no natao izy fiantraikany eo amin'ny fiainanao. Fa raha sahala amin'izay lazainy Jesosy androany ny anokafanao ny sofinao dia azoko antoka fa zay endriky ny fahafatesana rehetra misy androany dia hovan'Andriamanitra ho tonga fiainana izany. Eto Jesosy mibaiko fiainana ao amin'ny vatana, efa maty ao anatin'ity tantara ity. Ny mahavariana amin'ny tenin' Jesosy dia toy ny hoe mifankahalala ela Jesosy le zazavavy 12 taona zanaky Jairo maty io. Sahala mifiresaky ny olona manana intimité zany, hoe nanana firaisana tena hoe sy fiombonana tamin'io zazavavy kely narary sy efa maty nandritra ny 12 taona io Jesosy. Ozy izy hoe raha vehivavy ry zazavavy hoy aho aminao hoe mitsangana. Jereo tsara le zavatra nytenenin' Jesosy. Hoy aho aminao hoe, zany hoe te-hiteny Jesosy, za no miresaka aminao hoe mitsangana dia mifoazy. Ohatrany hoe olona efa fantatry le vehivavy, raha za zao miteny amin'ny olona anankiray dia mety efa olona fantatry, fa mahay manao an'izany no miteny hoe zany no miteny aminao e. Zavatra vita koa ny dikany. Zany hoe ohatra mifantatry le vehivavy kely zany Jesosy, fa efa hainy mana-tanteraka an'izany. Zavatra anankiray tiako fantatsika dia zao, raha mbola velona ny olona dia tsy mahalala an' Jesosy, tsy mifandray amin'i Jesosy. Fa rehefa maty ny olona dia tsy maintsy mahalala ny mpamorona azy, sady mahafantatra ny feo amin'ny mpamorona satria izy no nampisy azy. Raha mbola velona ny olona dia afaka milaza fa tsy misy an'izan'Andriamanitra zany, tsy dia ilaiko loatra zany. Ohatra ny inona nidirako amin'izay teninao pastera, satria mana-tsafidy ianao. Fa rehefa maty ny olona tsy mana-tsafidy fa tonga zavatra, ohatra ny zavatra anankiray tsy izy safidy fa vatana mangatsiaka, dia tadidio fa ny maty dia miaino an'Andriamanitra kokoa no velona. Satria velona afaka andahan'Andriamanitra, fa maty tsy afaka andaha fa tsy mana-tsafidy tsony. Noho izany rehefa miteny Andriamanitra hoe velona dia manaiky azy. Mba fantatrao mahasarotra ny fanasitranana, satria tsy olona zatra miaino an'Andriamanitra ianao sy manaiky azy. Dikan'izay manana sakana sy ady hevitra na problema tsafidy ianao dia anakatra amin'ny fahaiza-manao an'Andriamanitra, dia lasa diskutenao sy adinao hevitra le fahamarinana, dia zay no mahatonga anao miaino ohatry ny olona tsy mino afaka andaha zay sitrapo tian'Andriamanitra ho tanterana eo amin'ny fiainanao. Te-hiteny aminao ary havana androany arivo, eno ty fahamarinana ity, zany mahatonga antsika tsy maintsy maty eo amin'ny tena aloha. Galatiana 2:20 apôstôly Paul dia nilaza, ankehitriny hozy izy Paul, tsy za tsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Rehefa velona ao anatinao Kristy dia maty amin'ny avinaviny ianao, maty amin'ny felonana ianao, maty amin'ny faratsim-piainana ianao, maty amin'ireo karazam-piainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ary rehefa maty amin'izany toetra tsy mendrika izany ianao, maty amin'ny tsy finoana, dia mora amin'Andriamanitra manangana anao, satria ny feon'Andriamanitra dia natao reny maty no zay velona eo amin'ny nofo tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zareo fa ren'ilay zazavavy kely ny feon'i Jesosy niantso azy. Niantso azy tao amin'ny fahafatesany. Jesosy mahagaga fa ny maty dia mora mandray sy mankatoy ny feon'Andriamanitra kokoa noho ny velona. Ary zany ny antony filazantsara androany. Ny maty indray no mandray sy mankatoy ny feon'Andriamanitra. Nahoana? Satria ny maty tsy mana-tsafidy fa miankina amin'izay lazain'Andriamanitra tanteraka. Tiako fantatrao fa ny olombelona rehetra dia mitafy fahalovana sy mety maty avokoa. Fa saingy zao mana-tsafidy ny olona amin'ny fotoana mbola isiany fofinaina ao anatiny. Zay no mahatonga ny olona afaka hanohatra izay zavatra lazain'Andriamanitra ka tian'Andriamanitra antsiana azy, nefa mbola tiany hiainana eo amin'ny nofo. Tsy maintsy maty amin'ity nofo ity tsika,
miala eto amin'ity toetra tsy mendrika ity zay ahatonga antsika tsy ahalala sy andre zay fahamarinana tonga eo amin'ny fiainantsika. Ary zany ny antony azo fijaliana nomboana teo amin'ny azo fijaliana Jesosy 4 arivo taona lasa nanaiky ho faty teo amin'ny toerantsika izy. Ary zay natonga Paoly nilaza ozy izy efa voaomby teo amin'ny azo fijaliana, zany hoe nanaiky ho faty Paoly voavelona tao amin'ny Kristy. Io eriny azo fijaliana io no toriko ho maly teto amintsika tsirairay avy. Ary no io azo fijaliana zay nanomboana an Jesosy io ka nekentsika anomboana antsika koa ho faty eo amin'ny toetry nofo torofilana maro samihafa toy ny alatra, langa, fitsangatsangana, faharatsiana, reo karazan-javatra mety mbola tsy mahatateraka ny ao anatsika ahatonga ny tenin'Andriamanitra tsisy fiantraikany amin'ny fiainantsika. Mila maty amin'izany isika, ary zany no antony afatry ny fibebahana marina. Amin'izao andro faran'izao Andriamanitra dia mandidy ny olona rehetra hibebaka, hiala amin'ny faharatsiny mba ho faty eo amin'ny nofo reo toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, mba ahafahan'Andriamanitra mamelona antsika ao amin'ny fanahy. Fa rehefa manaiky ianao ny hibebaka, hiala amin'ny fahazaran-dratsinao no ny heriny azo fijaliana Jesosy, dia tehiteny aminao sady anamarina anao Andriamanitra, ny sensible, mora mandray tenin'Andriamanitra ny vatanao. Noho izany androany arivo, raha tiantsika hanjaka ny herin'ny tenin'Andriamanitra hiasa mahery ao anatsika, dia zao mila manaiky tsika hiala amin'ny fahazotsika rehetra, hiala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra, hiala amin'ny fahotana mora mazo rehetra, ho faty eo amin'ny nofo isika sy ny toetry ny nofo mba ahafahan'ny tenin'Andriamanitra manangana antsika. Satria na ny maty azy dia natao andre ny feon'Andriamanitra. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Eto Jesosy dia tehiteny amintsika fa alohan'ny hanjavona amin'ny fiangonana na amin'ny fotoam-pampakarana dia mila miova ny olombelona mametraka tanteraka ny antom-pisiny sy ny fahavelomany ho an'i Jesosy Kristy. Dia ilaza Jesosy dia mbola manam-pofinaina ianao dia mila manaiky ho faty eo amin'ny tena, miala amin'ireo karazan-javatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, mba anamoran'Andriamanitra eo amintsika ny fitondrany an-tsafidy antsika rehetra rehefa vitantsika nanolotra ny momba antsika mba hiara ho voaombo aminy eo amin'ny azo fijaliana. Ovakitsika vetivety pastor any Galatiana 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana, ary tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tia ka nanolotra ny tenany amonjy aho. Amen. Hitantsika tsara fa maty teo amin'ny tenany Paoly, teo amin'ilay nofo izay nitondra azy hanota, nomboana teo amin'ny azo fijaliana amin'ny fahotany mba ahafahan'i Kristy ho velona ao aminy. Rehefa velona ao aminao Kristy ka nanaiky ianao niala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra, nanombo ny nofonao teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny fotoana nitondrany an'izany 4 arivo taona lasa, dia mora aminao ny aino ny feon'Andriamanitra ka na ity nofo mety maty ity azy dia afaky ny ho velomina indray amin'ny alalan'ny finoana ny anarany. Alleluia. Andaontsika hiditra kely amin'ilay vehivavy ny sidra narary nandritry ny 12 taona vao nivakitsika teo. Baiboly dia milaza fa maneho amintsika ny tantaran'ity vehivavy ny sidra ity, izay narary nandritry ny 12 taona nefa sitrana rehefa nikasika an'i Jesosy. Ko maneho ny zanakavavy ny Jairo koa izay efa maty nivelominy nefa natsangany nandritra ny fotoana io, izay dia anankiray sy programa anankiray ihany ireo. Isika rehefa malala fa Jesosy dia mpisorona, dia hozy izy ny Baiboly afaka iaintsika zany atao hoe fahafahana miaina ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny vantan'izany. Eny le izy ny mpisorona tsy mahazo mikasika olona maloto. Ny vehivavy mitsidra tamin'ny lalàna dia atao hoe maloto, noho izany tsy azo kitihana, tsy mahazo mikasika fa voaloto koa ianao. Noho izany Jesosy Kristy nefa mpisorona be. Noho izany Jesosy tsy tokony azo n'ilay vehivavy kitihana sady tsy tokony hikitika n'ilay tokony hoe ametra-tanana amin'ilay vehivavy akory raha ny lalàna. Fa zao ny zavatra nitranga, ny loton'ilay vehivavy satria ho faty izy, nisidra nandritry ny 12 taona izy, dia nitady hevitra io vehivavy io hoe amin'ny fomba ahoana ny andraisan'ny fanasitranana satria efa lany tamin'ny mpanao fanafody maro ny hareny. Dia ozy izy io vehivavy io ianga indeha hikasika Jesosy fa nanisombotra viavin-dambany ihany aza ny voaraiko dia ho sitrana. Rehefa nianga io vehivavy io ka nandray an'i Jesosy nikasika azy avy aoriany
tena tsapany faharitany loharanona retina rehetra teo amin'ny tenany ary nanomboka teo dia niverina tamin'ny lohan'ny fiainany. Zavatra nitranga dia zao, Jairo indray tsy namela ny zanany vavofaty. Zay natonga azy niazakazaka nitady, nanana nitady vahaolana mba hahafahany io zanany izay maty, izay marary mafy io mba hositraniny. Kanjo taraiky ny fahatongavany Jairo fa maty ihany ny zanany. Fa zao ny zavatra nitranga. Na le vehivavy nitsidrana rary nandritry ny 12 taona izay nandany ny hareny tamin'ny mpanao fanafody maro, na i Jairo efa very fanantenana fa efa maty ny zanany, dia nampitovy ny lalany tany amin'izay toerana nandehanan'i Jesosy. Enoy vaovao mafaly androany arivo. Tsika tsy tonga eto noho ny amintsika, fa tonga eto tsika amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja! Io vehivavy io noentin'le aretina nitotototo, netiny tany amin'izay tiana hoe nandaniny vola makaren'Andriamanitolo mba hitsabo teny io ramatoa io fa tsy nahita fanasitranana. Noho izany ty vehivavy ty dia niavaka satria mpanambola arena be dia be ny zavatra nananany. Saingy izao tsy afaka tena tanteraka teo amin'ny fiainan'io vehivavy io izay programa mpanasitranana tokony ho anazy, fa nitsidra izy lany ny fananany ritra ny aren'Andriamanitolo. Ndray andro zay mifora vehivavy, tsy mahazo makany amin'ny sinagoga fa maloto. Resy lahatra izy fa hitoetra ao an-tranony niaraka hoe tena hoe zay fitonany eo dia fitrangany. Ny tena nirery sisa ny tao an-trano, fa za manamba vaovao mafaly lazaina aminao. Zay vaovao mafaly zay dia fantatro fa hitondra fahasoavana ho anao androany arivo. Tonga sainy io ramatoa io, nitondra ny tenany sy ny fiainany ho ao amin'i Jesosy amin'izay. Rehefa ritra ny hareny sy ny fananany rehetra, dia ozy izy rehefa avy eo nareny amin'i Jesosy izy, fantany fa Jesosy Kristy lay afaka hanasitrana azy, tsy handritra ny fananany fa kasika indray mandeha dia vita. Zao ny zavatra nisy, mila mihaino tsara tsika. Resy lahatra izy fa hitoetra ao an-tranony miaraka amin'ireto olona telo reto, izy tenany, ny aretiny ary Andriamanitra. Taloha izy sy ny aretiny rery ny tao an-tranony, fa rehefa nandiny tena izy tao anatin'ny faharerahana dia nahatsapa fa izy tsy mila mpitsabo tsony satria efa vota teraka ary efa ritra tanteraka ary tsisy ninazo atao tsony ny aminy. Rehefa tapa-kevitra izy ny ampandrosan'Andriamanitra amin'izay dia nanomboka tsy rentsony ilay feon'ny aretina izay nanakorotana azy tao am-pony, fa nanomboka nisokatra ny fono amin'ny feon'Andriamanitra. Teto dia nanjary izy no nitondra an'ilay aretina ho ao amin'i Jesosy amin'izay. Noentin'ilay aretina tsy nakany amin'ny dokotera, fa noentin'ilay aretina nakany amin'i Jesosy. Dia zao mipetrak'ilay izy. Ny zavatra tsapan'io vehivavy io dia zao, Jesosy Kristy dia manam-pahefana ny hanafaka azy amin'ny fomba tsy takatry ny saina ao anatin'izay tontolo pampahoriana mianjady eo aminy. Ozy io vehivavy io amin'ny fotoana anankiray rehefa avy nandreny amin'i Jesosy izy, dia ozy izy io aretin'io no ionako amin'i Jesosy, ary fantatro fa ao anatin'io aretin'io no ahitako ny kasika Jesosy andritra an'izay tontolo rehetra mbola mitady hitoy eo amin'ny fiainako nefa ilako fitsaharana aminy. Zao ny zavatra nitranga. Nianga ilay ramatoa, mibosesika ny olona, dia zao ny zavatra nisy. Rehefa nentina teo amin'i Jesosy ilay aretina, dia ny zavatra nitranga, ritra tampoka teo ilay aretina, afaka ilay ramatoa dia nitodika Jesosy, nisy heriniala tamiko. Izy zany kasika zany, na Jesosy ary zany tsy nahafantatra akory satria mangingina no nikasihany an' Jesosy. Teny aminao aho, rehefa ritra ilay loharanon'aretina dia nitodika ilay ramatoa dia niteny hoe, dia natahotra izy sao dia aka vola aminy satria efa ritra ny fananany. Ozy Jesosy tsy tonga haka ninninina aminao, fa ny finoanao nefa nahavonjy anao. Mandana fa amin'izao manaraka izao tsy arary zany tsony ianao, satria raha ny zanaka ny afaka anao dia maninona afaka tokoa ianao. Androany arivo mino aho fa hikasika anao Andriamanitra. Ty takarivo ty ny fotoam-panafahana anao amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ary ny zavatra azoko antoko androany ny marary rehetra dia hositranon'Andriamanitra avokoa, tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Alleluia! Sa manohatra an'Andriamanitra zany tenenina akaikinao, sa manohatra an'Andriamanitra zany io hoe Jesosy Kristy ny lalana hoe izy ny fiainana ary izy ny fahamarinana. Raha resy lahatra amin'izany anao dia tikanao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra, ty hafa mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja! Misy olona ve voatandro any? Mino fa ty takarivo ty
fotoana spesiala mangin'Andriamanitra anao. Ary ny zavatra azoko antoka androany tsy miala maina eto zany ianao fa ny herin'Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao. Ary ianao le olona ho kasihan'Andriamanitra manokana satria ahakasika ny fon'Andriamanitra ny fisianao eto amin'ity toerana ity. Zavatra azoko antoka dia zao, anio hariva ho fitiniko le izy ho fotoana spesial sady anovan'Andriamanitra ny tantaranao no ahafahan'Andriamanitra mikasika ny fiainanao. Zay rehetra anao na sy mangety eto amin'ny fahamarina androany dia ho kasihan'Andriamanitra. Ka niza marary rehetra tonga eto dia ataon'Andriamanitra ao anaty pakezy anankiray fa hovan'Andriamanitra ny olanao ray manontolo hositran'Andriamanitra ny aretinao rehetra ary hongotan'Andriamanitra mifakana reo zavatra nampahory anao tamin'ny Lazareta tsy miara-mody aminao zany androany hariva. Resy lahatra ianao miorakorama feo an'Andriamanitra. Andao tsika no fofantanantsika ny amin'ny lanitra teny amin'Andriamanitra. Ianao tompony ilaiko, ianao ny rehetra amin'ny fiainako, ianao ny faniriana ambony indrindra amiko. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao, mitsangana amin'ny toerana misy ianao, mitenena amin'Andriamanitra. Mila anao Andriamanitra, mila anao ny foko ny fanahiko ny ato anatiko ray manontolo. Tsy misy akoatra anao ny fanantenana farany indrindra. Fantatro fa zay tsy hain'olombelona hainao atao. Zay mahavery hevitra vitanao androany. Ny hery sy ny fahefanao dia mandrakizay. Halleluja. Ary tsy misy marobaka amin'ny tananao satria Andriamanitra ianao. Fa iza ny marobaka amin'ny tanany tsoto fa ilay mahery sy mendrika indrindra sady avo indrindra ny miaraka aminay. Izy rehefa miasa tsy misy masakana ary tsy misy marobaka amin'ny tanany mandrakizay. Fa na izy tena mangetaeta sinoana amin'ny fahatsarany dia afaka hititsatsehatra izy hikarakara ny fiainan'izay olon'izay. Inoko androany Andriamanitra hikasika ianao manokana ary ny zavatra azoko antoka amin'ity takarivo ity dia hiasa mahery amin'ny fiainanao izy. Raha eto ianao androany mangetaeta fa te hiombona amin'i Jesosy tanteraka, raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Ary raha eto ianao manana an'izay fo zay ao anatinao tena lona lalina ara-piombonana amin'Andriamanitra dia tiako ianao an'olo tena laza amin'Andriamanitra hoe mila anao Andriamanitra. Ianao ny ilaiko amin'ny foko manontolo. Ampy izay nandehanako tany amin'izay rehetra mety napety ny fiainako. Fa androany tena mampanaiky ny ato anatiko ray manontolo fa mila anao ny fiainako. Ny toerana rehetra izay lalovanao dia hisehoana fiovana, hisehoana voninahitra, hisehoana fahatsarana. Ary inoko androany fa tsy mandalo foana ity fotoana ity raha tsy efa nikasika ny fiainako ianao. Androany maraina, raha resy lahatra ianao ny an'olo tena ho an'Andriamanitra dia makanesa ety aloha fa hivavaka manokana ho anao zahay. Hivavaka manokana ho anao zahay. Raha tena ao anatin'ny fonao, ny fanoloran-tena ao anatinao ao ho an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Vonina izy ny nafaka anao, vonina izy ny nasitrana anao, vonina izy ny natanteraka ny sitrapony amin'ny fiainanao. Fa zavatra anankiray ny irian'i Jesosy androany. Ianao mampandroso azy ao anatinao, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Manisa telo zahay dia miazaka zahay ity aloha fa hivavaka manokana ho anao zahay. Ary inoko fanampy anao zany anananao fiombonana tanteraka aminy. Aza menatra na matahotra fa natao anao ty fotoana androany ity. Miazaka zahay ity aloha, miazaka zahay ity aloha fa tianao Jesosy, tianao izy, te hiasa amin'ny fiainanao izy, te hanatanteraka ny sitrapono anao izy. Halleluja. Zay rehetra hoentiny eo amin'i Jesosy dia hain'Andriamanitra atao avokoa. Noho izany ny zavatra rehetra sy ny zavatra rehetra ny sarotra amin'Andriamanitra. Fa zay sarotra amin'ny olombelona mora amin'Andriamanitra manatanteraka azy. Ny fonao ny ilain'Andriamanitra. Makanesa ety aloha, aza menatra raha tian'olo teny ianao handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Vonina izy ny handray ianao. Zay hoentina rehetra eo amin'i Jesosy dia vitan'ny tompony mikarakara azy. Halleluja. Izy le Andriamanitra, izy eritreritray koa mandrakizay. Tsisy mihitsy ny tahaka azy amin'izay Andriamanitra. Izy le tia antsika, izy le miasa eo amin'ny fiainantsika, izy le manaisitra ny fahalotoantsika rehetra, ary izy no manasitrana ny rehetritsika rehetra. Vitan'i Jesosy io, aza matahotra ianao, fa tia ny fotoana takarivo, tsy maintsy ikasihan'Andriamanitra ny fiainanao. Makanesa ety aloha, aza mbola malalaka ety aloha fa aza menatra. Raha mangeta ety ianao ny handray an'i Jesosy, atsangano ny tananao ankavanana. Atsangano ny tananao ankavanana. Makanesa ety aloha, makanesa ety aloha. Zay mbola manolo tena, mbola malalaka. Halleluja. Titami yao raikyu malam raikyu nita
aty aloha raha mangetahety ianao vavaka andray an' Jesosy eo fonao manontolo makanesa aty aloha fikarakaranao Andriamanitra. Nareo ny andrain' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainareo manokana andray azy ao anatinareo anompo azy anao ny sitrapony ary ho tonga zanak'Andriamanitra raha resy lahatinareo dia valia hoe vonony zay pastera raha tena mifonareo zany fanekenareo zany dia tiako nareo anandratra ny taninareo any amin'ny lanitra hiteny amin'Andriamanitra hoe avy ireny zao vavaka zao Jesosy ô mangetaeta anao ny fanako maniry anao ny nofiko androany Jesosy ô mila anao ny fiainako raisiko anao ho tompoko raisiko anao ho mpamonjy ny fiainako manokana midira ato anatiko manjakay eo amin'ny fiainako soraty eo bokyny fiainana ny anarako mila anao a Jesosy a androany hariva mino a fa voavela ny eloko voasarona ny fahotako tanteraka ny fanafana amin'ny anaran Jesosy amen daontsika ity atanina mafeo an'Andriamanitra aza hidina ny tananareo Andriamanitra raiko ireny tanina mitsanganireny androany zay tanina nan'olo tena ho anao dia fantatra fa fanananao fanekena teo anatrenao nitoetra ao anatin'ny nofo zay Andriamanitra betsaka ny fanoherana misy eto ambonin'ny tany maro ny tranga mitady notikotona ny fifatoanay tsy ho tanteraka eo amin'ny sitraponao fa androany hariva ny fonay mangetaetanao fantatra Andriamanitra fa reny tanina manao fanekeny reny nandrainao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia ho tsaronao amin'ny fotoana iverenanao apakatra amin'ny fiangonana mba tsisy hoverina ray azy tsy tia nofo tia tompony manery anay hitady anao fa ny fananay mangeta hitanao mifantatry satria fantatray fa raha ho avy ny fotoana iverenanao dia ho any aminao mandrakizay zahay androany raiko amin'ny anaran'i Jesosy inoko amin'ny ty takarivo ty fa hiasa mahery eo amin'ny fiainanao tsirairay avy ianao ty herinandro ty dia herinandro hiatrena manokana Jesosy io ny fahatsiarovana ny fotoana lehibe anankiray zay tena miavaka tokoa satria fotoana lehibe anehoanao ny voninahitrao fa tonga hamonjy zao tontolo zao ianao inoko fa mifamonjenao eo amin'ny tsirairay avy zay anao sy mangetaeta ny fahamarinanao androany ary ny tsirairay avy zay tonga eto tsisy hoverina ray azy fa rehefa hanen'ny trompetra miaraka anjelin'Andriamanitra zay ho tsofina dia tsisy anankiray ho tavela eto antany fa ho hiakatra ho eny amin'ny raha ny lanitra amin'ny andron'ny tompo avokoa ny rehetra satria ho tehirizinao re olona tsiray avy zay nanao fanekena teto Andriamanitra amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany atonga anao anapahatsapana fa zanak'Andriamanitra ianao tehiriziny ianao mandra-piaviny tsy ho very mandrakizay zany ianao Jesosy hiasa mahery eo amin'ny fiainanao ataovy amen ary izy atanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainany tsirairay avy ataovy amen amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta aoko feny hery ianao raiso ny herin'Andriamanitra androany amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra amenanao ohatrany etapitongatra ny paladianao ananao fahatsapana ny fahafelony amin'ny ty takarivo ty amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta ao voafany amin'ny lanitra ny tanatsika dia aoka ampiandraikitra rehetra koa hivavaka androany tompo raisonao olona tsiray avy androany zay nanolo tena teto anatrenao aoka ny fiainan'izy ireo ho voatahiry mandra-piavinao
androany tompo ianao le Andriamanitra mpikarakara ny momba anay, momba ny nofo, momba anay rehetra izay mahakasika anay. Vitanao Andriamanitra manasitrana sy mikasika ny rofo rehetra koa. Ary fantatra amin'izao fotoana izao fa miasa ny fanahy masinao manatanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mino aho tompo fa ianao ilay miasa androany, ary raha ianao niasa androany satria mangetaetanao ny olona Jesosy, mangetaeta fiovam-po zao tontolo izao. Tsy maintsy ho ravo ty tany ty ndray androany, ary iverina ianao apakatra amin'ny fiangonana. Aoka ny ratsy avoy ny lalany, aoka ny tsy mendrika rehetra hipebaka sy hiverina aminao Andriamanitra, ary hijoro amin'ny sitraponao mandrakizay. Satria tsy maintsy ho avy izay andro izay, hiverenanao eny amin'ny raha lanitra apakatra amin'ny fiangonanao. Mba tsisy ho adinoina izay rehetra nanolo-tena Jesosy ka manaiky ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Makasitraka Jesosy deranao zahay, mankalaza anao zahay, manome voninahitra anao zahay, amin'ny anara mahery Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta. Amen. Alleluia. Ndaontsika ity an-tanana mafy eo any tompo, ndaontsika ity an-tanana mafy eo any tompo. Mazoto toerana vetivety, mazoto toerana ianareo, mazoto toerana vetivety. Alleluia. Araka ny fandarana dia efa samy manantona ny toerany daholo marary rehetrarehetra izay hoentina mambavaka androany. Mino zay fa hiasa mahery amin'ny fiainanareo Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Haitsika angamba tiry ty anao ny dera ry zanak'Indira, anao ny fandresena ny mpanjakana, ny fasana ny voa no ny herina, ny anaranao tsy toa tsy voatanatao, anao ny tena ry zanak'Indira, anao ny fandresena ny mpanjakana. Arak'izay toerana efa nametrahana ny marary tsirairay avy mitsangana eny amin'ny toerana misy ianareo ny marary rehetra izay hoentina mambavaka. Mitsangana eny amin'ny toerana izay misy ianareo tsirairay avy. Tsika rehetra kosa hivavaka hiaraka isika. Ny marary ihany no mitsangana, ny marary ihany no mitsangana amin'izay toerana misy azy tsirairay avy. Tsika rehetra kosa hivavaka ho andry zareo. Angataka tsika ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fanotronan'Andriamanitra hikasika ny marary rehetra eto. Ary inoko androany fa hiasa mahery Andriamanitra, anaisitra, anafaka, anasitrana, hikasika ny fomba mahagaga izay rehetra anona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana hozy izy ny Baiboly dia izy no ofokisana. Halleluia. Aoka marary rehetra hipetraka mitsangana eo amin'ny toerana misy azy, marary rehetra izay hoentina mambavaka. Mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao, mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao izay marary rehetra hoentina mambavaka. Arak'ilay fandarana rehetra efa misy toerana tsirairay avy nametrahana amin'ny marary, dia aoka hitsangana amin'ny marary hoentina mambavaka eto. Halleluia. Tsika rehetra haninjitra ny tanantsika amin'ny zareo, mitsangana amin'ilay toerana misy ianao ry marary fa hivavaka ho anao zahay. Halleluia. Fanahy masino milanao
mpiandraikitra rehetrarehetra. Halleluja. Zay rehetra marary aoka izy anangan-tanana azafady tompoko. Atsangano ny tananao raha marary ianao manatrika eto mba ho hitan'ilay mpiandraikitra fa hanantona anao eny ny mpiandraikitra miaraka amin'ny pasteur. Atsangano azafady ny tananao raha marary ary raha sendra tsy marary ianao dia mba aza atsangana ny tananao azafady. Dia raha mety mba mandrosoa aty aloha nareo any arindrina any azafady mandrosoa aty aloha. Aty aloha le marary any arina le manangan-tanana ireny mba mandrosoa azafady indrindra toko. Mandrosoa aty azafady indrindra. Milanao zay fanamasina androany arivo. Zao hetsika zao tsy vitan'olombelon'Andriamanitra fa ianao miditra sehatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ianao manafaka sahady ny marary rehetra. Ianao manaisitra ny fanaintainana rehetra fanamasina. Ianao manafaka ny rofo rehetra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Atsangano ny tanan'izay marenina rehetra, marenina. Zay misy marenina, raha misy mitondra marenina dia tohany kely izy dia asaivo manangan-tanana zay marenina. Ny marenina rehetra, asaivo manakaiky marenina. Zafady tompoko, zay marenina zafady manangan-tanana indray. Zafady indrindra hoe verina marenina rehetra, ampataovy ato ampovoany marenina rehetra. Asiseza aloha dadabe, mipetraka kely, asaivo mipetraka izy. Asaivo mipetraka. Marenina rehetra. Toy le marenina dia mety aty aloha. Marenina makanesa aty aloha. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kely avy any Nazareta. Minao fa miasa eto ny fanan'Andriamanitra. Ny mpiandraikitra tonga dia eo akaikiny. Samy tonga dia manantona marenina rehetra eto. Zay mpandraikitra tonga dia eto marenina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Eo amin'ilay faritra tonga dia marenina, na ray na roa na izy roa. Apetrao amin'ilay faritra marary ny tananareo. Apetrao amin'ilay faritra marary. Sika rehetra hivavaka ty aloha, injiro ty aloha ny tanantsika. Mampiasa finoana daholo ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. Tsisy olona manokana eto ampiasain'Andriamanitra. Jesosy rery ny asa eto fa tsy olombelona akory. Noho izany satria Jesosy ny asa eto, ampiasa ny finoantsika rehetra eto Andriamanitra. Dia hitantsika miaraka eto ny voninahitra Andriamanitra. Sady zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kely avy any Nazareta. Mandidy ny sofina marenina rehetra. Tsika rehetra koa miteny ny sofina marenina rehetra. Misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandenesa amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Matao WC amin'izay tonga dia mikisaka marenina. Kisaka daholo marenina. Kisaka marenina. Afaka tonga dia atao WC fa afaka io. Ndana atao WC fa marero. Etsy ambadika etsy. Eo atao WC. Halleluja. Halleluja. Ny maso rehetrarehetra ndray. Problema maso. Zay marary maso rehetra ndray amin'izao fotoana izao zay marary maso rehetra. Na jamba tanteraka, na tsy mahita, na manjavozavo. Halleluja. Na maso manjavozavo tsy mahita mihitsy mangirifiry zay mety aretina maso rehetra. Ny ankaviana anatona ato ampovoany ato.
apetrao amin'ilay maso a marary ny tananao. Zay maso rehetrarehetra milahatra eto azafady. Zay tsy mahita jamba tanteraka, tsy dia mahita tsara, manjavozavo eto aloha eto azafady. Jesosy Kristy niasa antsika rehetra manitsitra ny tanantsika ty aloha hivavaka ho an'ny maso. Na maso jamba na Jesosy no anasitrana. Tsisy olombelona ampiasain'Andriamanitra manokana izany, fa ny herin'ny anaran'i Jesosy no ahafahana manatanteraka ny asa eto voninahitry ny anarany. Halleluja! Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, no amin'ny maso tsy mahita, manjavozavo tsy mahita mihitsy, mahirata amin'ny anaran'i Jesosy! Mahirata amin'ny anaran'i Jesosy! Mahirata amin'ny anaran'i Jesosy! Aoka hiratra ny maso jamba, hisokatra ny maso jamba hita indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fahitanao avy amin'Andriamanitra. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Eseo any jamba. Eseo any jamba. Efa mahita. Halleluja. Halleluja. Efa mahita. Ato efa misy mahita. Halleluja. Tega mafeo an'Andriamanitra. Efa misy mahita ato. Halleluja. Ho any izay tanana maty, tongotra maty tsy mandeha. Halleluja. Ho any izay malemy tsy afaka tsara. Halleluja. Halleluja. Jesosy. Confirmena amin'ny fametrahan-tanana rehefa avy mandeha, rehefa avy mahita, rehefa matanjaka ny tongotra. Confirmena amin'ny fametrahan-tanana rehefa avy eo. Aza mbola misy mandeha aloha izay afaka rehetrarehetra. Fa mbola confirmentsika amin'ny fametrahan-tanana rehefa avy eo. Halleluja. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka, zay rehetra malemy, zay rehetra matsapa-tena hoe tsisy komando tsony eo amin'ny tenany, zay matsapa-tena hoe tsy afaka mandeha, mitsangatsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mitsangatsangana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Aoka, zay komando tsy manderaka ny tokony ho izy rehetra, izy fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Izy fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Izy fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka, valana ny komando tsy mandeha rehetra, hietsika sy ho velona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fandehananao, raiso ny fietsehanao, raiso ny komandonao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amin'ny lalana malemy andeha, amin'ny lalana malemy andeha, atsangano beky, atsangano beky amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mandiana amin'ny anaran'i Jesosy. Atsangano sena. Mandiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka hery, aoka ho velona, aoka ho velona ny tongotra maty, aoka ho velona ny vatana maty, aoka hatanjaka amin'ny kitikely. Mandiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mandiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mandiana amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hatanjaka, aoka hatanjaka amin'ny kitikelinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandiana amin'ny anaran'i Jesosy. Naiza misy mandeha anay, raiso ny anjananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka hatsapakasika ianao androany, aoka hatsapakasika ianao androany. Raiso ny fanafady, raiso ny fanafady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Halleluja. Ho amin'ny maso tsy mahita,
ho an'ny sofina marenina, ho an'ny fivitosana, atsangano ny tanany izay manana fivitosana, na any anatiny, na iza misy fivitosana. Raisy ny fanasitrana amin'ny fivitosana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, oka iaizitra amin'ny fivitosana anjavona, amin'ny anaran'i Jesosy. Ka ny tongotry ny mena, tahaka ny tongotry ny menarana, nisy tongotra taloha. Fa rehefa ny teny Andriamanitra hoe, aoka iaizitra ny tongotra fa ny kibonao ny andehananao, nanjavona le tongotra. Tongotry ny menarana aza mily paty nanjavona. Rehefa ny tenenin'Andriamanitra, zay fivitosana mal placé any anatina ho any na ny ivelany. Ambarazitonona amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, ny fanasitranana anao. Teny amiko Andriamanitra, teny amiko Andriamanitra, fao ataon'Andriamanitra vaky baleto miracle zao. Anao livraison Andriamanitra, halleluja. Anao livraison Andriamanitra, raisy ny anjaranao manana finoana, etseo finoanao, fa mizara Andriamanitra, mizara sofina vaovao izy, mizara maso vaovao izy, mizara tongotra vaovao izy, mizara hery ao anatina vaovao izy. Raisy ny anjaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa ny amlanitra ny tanao dia misaoran'Andriamanitra ny fona manontolo. Fivitosana rehetra iaizitra, ny sofina marenina andre, mazava, mahirata amin'ny anaran'i Jesosy, mahirata amin'ny anaran'i Jesosy. Ny maso atsangano ny tanana izay manana problema na maso, manana problema na maso, manana problema na maso, atsangano tsara hoe jerena. Le mbola tsy sitrana manangana, le maso mbola tsy sitrana, fa mbola manjavozavo na jamba. Ataova tsara ny tananao na jamba ilo na jamba izy roa, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, apetrao masonareo tananareo, apetrao masonareo tananareo. Makanesa ty aloha fa confirmentsika fametrahan-tanana rehefa afaka ianao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy, raiso mahirata amin'ny anaran'i Jesosy, mahirata amin'ny anaran'i Jesosy, mahirata amin'ny anaran'i Jesosy, mahita amin'ny anaran'i Jesosy. Na maso ila, na maso anankiroa, oka hiratra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fampahiratana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fampandrenesana, sy fampandehanana, tongotra maty, tanana maty, vatana tsy maharetsody, ny komandy tsy manderaka ny tokony ho izy. Raiso ny fanafahananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fanafahananao na tanana maty, na tongotra maty, na inona matimaty rehetra, tiany takariva hameloman'Andriamanitra anao. Raiso ny anjaranao zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Wow, tsara ianao Andriamanitra. Ny aretim-bavony na mataony na manjary taonany azy, na mampolo taonany maro, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny rein, ny aty, ny tongotra, ny taolana, ny any amin'ny voa, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Reko Andriamanitra manao livraison Andriamanitra. Tena vonin'Andriamanitra ny anafaka ny aretina rehetreto hoe. Vonina izy, fotoana zao izy koa afan'izany fahafahan'izany. Karanan'izany fahafahan'izany ianao. Ambarako ny malemy, hitsangana hatanjaka ny tongony. Ny malemy, ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tsy mahatsapa na tsisy commande, andeha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso atao ve raisiko amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fanahy matino milana jamba oka hiratra. Raiso ny fampahirata masony jamba, raiso ny fampahiratana amin'ny masony jamba. Andriamanitra ikasika anao zao, mety tsy voatonoko le izy efa miasa ao Andriamanitra, efa miasa ao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Azafady zay rehetra tsy marary iangaviana aloha mba hemitra makany ariana. Azafady zay rehetra salama mihemitra makany ariana daholo aloha, mihemitra makany ariana daholo. Zay rehetra salama mba miamora, zay rehetra efa manana taratasy kosa mivadia ato amin'ny akavia amin'ny pasteur ato. Zay manana taratasy mifindra ato amin'ny akavia ato
zay rehetra salama miemitra makany arina daholo fa mandrary tsy hitanareo le vavolombelona eto rehefa avy eo. Ny marenina zafady atsangana an-tana amin'ny marenina mandrehan'Andriamanitra miteny hoe hosokafa ny sofony marenina. Atsangana ny tanany marenina anankiroa, marenina anankiray. Zay marenina atsangana ny tanany marenina. Za miantso toka ay misy mikitika. Efa sitrana. Raiso sofina mbola tsy sitrana. Apetao amle sofina marenina ny tanany. Apetao le sofina marenina ny tanany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, raiso ny fanasitranana ny sofina marenina. Atao WC mandray amin'ny anaran'i Jesosy. Misy livraison eto e. Alléluia. Misy livraison na sofina eto, livraison ataon'Andriamanitra eto. Zay mararirary rehetrarehetra androany hosotranin'Andriamanitra eto daholo. Amin'ny anaran'i Jesosy, zay mino an'izany miteka mafy an'Andriamanitra. Oreto tsy olona ne miasa eto fa Andriamanitra. Tsisy olona spesialy zany eto. Jesosy rery ny spesialy eto ary izy spesialista eto. Jesosy rery, izy rery manao ny asa. Aoka izy hifaly amin'ny asany. Horakoraka mafetsika ho an'Andriamanitra. Alleluia. Aoka ho afaka ianao. Aoka ho sitrana ianao. Aoka handrendra ianao. Aoka napatsapana ny kasika Andriamanitra ianao. Aoka averina amin'ny laona ny fiainanao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia. Ya, zay rehetra mbola mahatsiaro fa mbola tsy sitrana tsara, mbola marary mivadia atao amin'ny ilany akavanana ato daholo azafady. Aza asiana olona tsony zany eto ampovoany eto fa mifindra ato zay mbola marary. Zay sitrana mba miemitra makany arina azafady. Dia aloha alalaka eto dia ho hitantsika le vavolombelona nataon'i Jesosy. Lasartsika e. Tutka to Ray Aman-dreny. Eo. Izy no andray manantena Michel atsakano lehibeky ho hitan'ny olona rehetra zavatra nataon'i Jesosy. Maso rehetra mahita zavatra nitranga teo amin'ny fiainany dia zao nandritra ny herintaona izy no nilanjan'iny beky iny fa nenjery. Tsy mahay mandeha mihitsy ve anao raha tsisy an'iny? Tsy nahay nandeha mihitsy aho. Nandritra ny herintaona. Tsy nahay. Dia zao inona nitsapanao? Zao azo tsy zao ohatra no mbinika amin'izao rehefa mandeha mody aho. Hey! Alleluia. Beky hatramin'ny nandritra ny herintaona zao ndray le beky iny nahita fitiany dia ho lanjaina hody. Asiorakoraka mafeo a Jesosy fa tsatsy Jesosy e. Jesosy. Oh. Andriamatoa Naivo manana efa mambolana maro io maso anankiroa io mangidity foana. Tsy mitsahatra mihitsy ary manelingelina azy fa androany tamin'ny fotoam-bavaka teo tamin'ny vavaka fanasitranana afaka tanteraka le mangidity tsisy tsony. Ahoana fahatsapanao hoe afaka tanteraka le izy? Tsisy tsony tompoko le mangididy. Tsy misy tsony nandritra ny amam-bolana maro
afaka teo ndeo andao tsikitiaka mafy an' Jesosy. Madame Juliette, 12 taona. Taona izy a, misy zavatra mangirifiry ohatra mifasika ny masony. Androany izy tao anatin'ny vavaka fanatsitranana dia nandrefa tsy maninona tsony ary hitany anankiray avokoa ny zavatra rehetra fa taloha ohatra mijery zavatra ray izy ohatra mahita zavatra anankiroa. Voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia! Alleluia! Vitan'i Jesosy io Madame Mirana, nandritra ny 9 taona ny masony mangidihidy foana. Vao mifoza vao maraina dia mangidihidy mandra-parivo ny andro. Androany ny sitranin'i Jesosy afaka soma tsara ny mangidihidy nandritra ny 9 taona. Tava mafy an'i Jesosy ianao. Problema na maso ihany. I monsieur Tately nandritra ny 30 taona. Non, 30 taona izy fa nandritra ny 2 taona dia tsy nahita tsara ny masony fa mandro roa. Zao izy sitrana mahita tao anatin'ny vavaka. Zao ny anaporofontsika sara. Raha olona mandro roa maso zany tsy manana précision raha mijery. Dia antanitsika izy firy eo? Anankiroa, anankitelo. Mahita tsara voninahitra ho an'i Jesosy. Bebera zafin-dramanana ny masony nanjavona efa hatramin'ny ela. Manaona le masonao zao? Efa tsy maninona aloha zao. Tsy mahita tsara ianao zao fa tsy manjavojavo. Mahita tsara zao. Tava mafy an'i Jesosy. Problema na maso ihany tahaka an'le teo. Nangirifiry nandritra ny 9 taona koa. Zao izy inona fahatsapanao? Tsy mangirifiry tsony. Afaka tanteraka ve? Sady tsy mangirifiry tsy mangididy tsony. Mbola tonga teto ve ianao teo mbola nangirifiry? Eny tompo. Dia zao tsy heninao tsony. Tsy eny tsony. Voninahitra ho an'i Jesosy amin'ny teka mafitsika ho an'i Jesosy. Madame Laurence, efatra amin'ny 12 taona. Efa ela, taona ela no nararo ny sofiny havanana tsy naheno. Ankehitriny efa manomboka maheno andeha ataontsika ny fanandramana. Havanana. Efa maheno eny. Efa maheno eny fa taloha na roplanina biara tsy hainko mihitsiny. Teka matsika ho an'i Jesosy! Madame Ando sofina roa efa ela be tsy tadidiny intsony fa sofina roa tsy nare fa tao aorian'le vavaka teo dia tsy hoe tsy nare moa zany fa somary sahirana izy mieno raha tsy miteny mafy be le olona tsy mare zay le izy. Fa zao na miteny moramora aza dia reny ndao anotaninitsika izy. Madame Ando. Jesosy. Tsy miteny mafy fa reny daholo le izy voninahitra ho an'i Jesosy manokatra ny sofina.
Ya, izy no bebe raivo, ny masony koa nanjavona nandritra ny telo taona. Manahoana le maso zao? Ny maso efa metika. Tsy manjavozavona tsony. Tsy manjavozavona tsony. Voninahitra ho an' Jesosy manaraka. Mandroso azafady. Ya, totikarintsika eo. Izy no menjanahary honorinina, ny masony koa nanjavona tahaka any amin'ny bebe. Maso nanjavona nandritra ny 9 taona koa, ary manjavona mandritra ny 9 taona daholo ny mason'ny olona ty. Mahiratra amin'ara Jesosy. Manahoana le maso zao? Efa mahita tsara. Iza nanasitrana anao? Jesosy. Teka mafitsika ho an' Jesosy le nanasitrana maso. Izy ny bebe honorinina, problème koa nanjavona hono ny masony teo aloha. Zao izy mahita tsara kehitriny, azavao kely ohatrany ahoana le maso manjavona. Nanjavona takany hoe misy disoka dia misy zavatra takany hoe manenoneny be amin'ny maso, takany hoe zavatra maitsomaitso be mandehandeha amin'ny maso. Dia sitrana zao afaka. Voninahitra ho an' Jesosy le manasitrana ny maso rehetra manjavona. Ya, takizay ihany koa ny maso manjavona dia efa sitrana tanteraka nandritry ny herintaona. Inona ny tsapanao zao androany? Mazava tsara ny jereko tompoko. Tsy manjavonjavona tsony voninahitra ho an' Jesosy lay manasitrana ny maso. Aleluia. Alohan'ny idirana amin'ny maso manaraka tsika. Aleluia. Ny nito raha matoy ito ohatran'le teo ihany reha ratsy miteny mafy dia tsy mare izy nandritra ny 10 taona. Mila miteny mafy vao mare izy. Dia zao teo amin'ilay vavaka fanasitranana dia nanomboka sokatra ny sofiny dia raha miteny mora aza dia mare zay le izy Ien tompo. Jesosy. Eugénie. Aleluia. Andao tsika hitehaka mafy be ho an' Jesosy mampisokatra sofiny. Aleluia. Izy ny madamy lova, ny masony koa no nanjavona dia efa mahita manjavona ohatrany ahoana le izy. Manjavona sy jereko dia ohatrany mievaheva daholo. Zao tsy tsapanao tsony zany. Tsy tsapako tsovy amin'ny mahita tsara zao. Teka mafitsika ho an' Jesosy. Karenina kely fito taona izy nandritra ny teny volana tsy nahita le maso. Azavao kely hoe. Nakany amin'ny RGRA izy dia nitsabona masony tena napaka fianarana izy fa voan'ny bararata tamin'ny masony. Iza le maso le voan'ny bararata zay. Ty masony akavanany ty hono voatsindro ny bararata dia nentina tany amin'ny hôpitaly tany Antananarivo. Dia nahita izy sa tsy nahita mihitsy? Tsy haiko namana. Zao ianao manahoana? Efa nahita tsara. Mahay mamaky soratra ianao? Mbola tsy mahay? Ay, ndao ary jerentsika. Inona ny lokon'ny akanjon'itsy olona itsy? Fotsy. Ary itsika izy lakely manao kasikety? Firy eto? Ray. Mahita tsara izy voninahitra ho an' Jesosy andao hitehaka mafitsika ho an' Jesosy. Ya. Izy no madamy Razana Dalàna
maso anankiroa nanjavona nandritry ny roa taona tao aorianany vavaka dia nahita soamatsara aza vao kely hoe Rehefa raha dia mivavaka dia tonga dia efa ohatra nanatona n'Andriamanitra dia tonga dia efa nisokatra ny masoko rehefa nandritra ny roa taona io. dia androany ianao zao tonga dia renao fa nahiratra. Nahiratra tompoko. Voninahitra ho an' Jesosy a mpanasitrana ny maso rehetra na inona karazany. Misy solo problème ny tsy nahita lavitra ny maso nandritra ny 3 taona taorian'ny fametratanana mahita tsara tsy mahita lavitra. Dia taloha tsy nahita lavitra fa zao zany nanomboka fanatsanana nanomboka nahita lavitra aho. Dia nitako voalohany zany tamindreo hoe misaotra roa tamile kaskety indray Jésus dia indray misaotra hoe moto sy ny ambany. Azonao ve zany? Taloha zany tsy vitanao. Ny taloha tsy vita fa zany zao zany mba nisavana. Teka mavetsika ho an' Jesosy a voninahitra ho azy rehetra. Mbola problème maso ihany izay nisitran'i Jesosy. Madame Céline mangano hoany foana sy mangilifiry ny maso nandritry ny 2 taona. Androany izy efa manana fahatsapana fa sitran'i Jesosy efa tsy mangano antsony Madame Céline. Marina tompo. Efa sitran'i Jesosy tompo fa tsy mangano antsony ny masoko. Teka mapitsika ho an' Jesosy. Razana bao 27 taona manjavona ny sava la izy sady afaka lay aretinandoha zay noho ny masona rary zay nandritry ny 5 taona efa tsy manena tsony fa nisitran'i Jesosy teka mapitsika ho an' Jesosy. Madame Vonin n'Oliva nanao solomaso fa afaka tanteraka nandritry ny tamin'ny taona 5 sy 2 efa afaka mijery izy tsy mila solomaso intsony Madame Vonin n'Oliva. Fa afaka mijery tsara dia le lokon'akanjo misy lokon'akanjo tsy zakako dia mijery aho zao dia efa zakako le lokon'akanjo maramara. Madame Marie Bertine 50 taona manjavozavo rehefa misy fotoana izy reraka be dia marary ny andony noho ny aretiny maso nandritry ny heritaona. Androany izy tonga teto mbola narary ny masony zao efa sitrana tanteraka teka mafy ho an' Jesosy. Madame Voangy maso tahaka misy fasika na vato kely dia marary ary mangirifiry foana nandritry ny 4 taona. Androany izy tonga teto mbola nandre fangirifirina ny masony sao taoriana mivavaka fanasitranana efa mahita tsara tsy mangirifiry intsony. Olakolaka mafy ho an' Jesosy. Ya, Madame Razan Noël problème ny an-tongotra marary. Nisy zavatra nangirifiry sy nanaintaina ho ny taona nandritry ny 5 taona. Zao izy sitrana tanteraka. Aloha izy anazava tsara hoe ohatrany ahoana le zavatra nitranga. Le moaly tonga teto dia mangirifiry be ny tongotra dia ohatrany miena le lalandra dia afaka nijanona hatramin'ny farany. Dia zao le izy efa mangirifiry efa kely fa tsy mangirifiry be intsony. Jesosy. Alleluia. Teka mavetsika ho an' Jesosy fa ninona fanaintainana. Monsieur Douda marary vavony rehefa nona dia marary vavony voky marary vavony. Fa androany inona no nitranga? Efa tsy naninona zao androany. Afaka tanteraka. Afaka tanteraka. Terahin' Jesosy amin'ny tena fa mabe ho an' Jesosy.
Ya Andriamatoa Gilbert nanao soudure izy efa amataonany maro tsy tadidiny se fa zao naninona azavao tsara hoe inona ny tena nahazo an'le masony se rehefa avy nanao soudure. Vavira le masoko zany de manaikitra foana mahirifiry tsy afaka manaikitra foana mahirifiry. Manaikitra foana après le bavure de avy eo inona ny zavatra mitranga androany. Androany afaka le izy. Efa ela be nefa an'izay. Efa ela zay. Herinandro angamba le na le tirany vavira. De sitrana androany. Voninahitra ho an'i Jesosy. Izy no rary soa problemany a fanaintainana hono eo amin'ny kibo akavanana manaikitra foana. Isaky ninona io manaikitra? Isan'andro isan'andro. Tsisy ora hijanona fa manaikitra foana. Ohatran'ny ahoana le izy rehefa marary? Ohatran'ireny mety zaza ireny mihitsy izy rehefa manaikitra. De zao inona ny fahatsapana eninao? Efa maivamaivana zao efa ankojaniny efa mahazopotsipotserina rakibo. De rain Jesosy manasitrana ny fanaintainana any anatin'ny kibo rehetra. Mandroso ray aman-dreny. Izy no monsieur Rovala Aristide nanjavojavona be hono teo aloha ny masony a. Azavao le izy. Rehefa mijery zany de le maso mahita fa misy manelikely manao ohatran'izao manjavozavona. Zao inona ny tsapanao? Tsapako izy zao fa sitrany mahita tsara le maso tsy manao ohatran'izao. Mahita tsara. De rain Jesosy aho membo nahatra ny anarany. Madamo Zanina narary vavony nandritry ny 10 taona izy a. Nandritry ny 10 taona narary vavony. Efa teto izy omaly a, ary efa natsapa fanasitranana izy omaly fa ozy izy hoe entiko mody aloha ataoko ese tsara de rapitso aho amin'ny joro vavolombelona miantsony androany. Tonga teto izy androany efa natsapa izy omaly fa tsy raninona intsony a. Sitrana tanteraka amin'ny vavoniny a. De rany Jesosy teka mafany Jesosy e. Vitan'i Jesosy io. Ramatoa kely nantenaina Arivony a, nandritra ny 7 taona. Tenda nisy fivitosana. Manaintaina tao anatiny aloha izy hanazava azy tsara. Inona ny zavatra niseho tamin'ny tendanao nandritra izay fotoana izay? Rehefa mikoaka dia marary be foana le izy. Dia zao le izy efa tsy maninona intsony. Tamin'ny fotoana ahoana no nahasitrana le izy? Tamin'ny vavaka fanasitranana. Dia raina Jesosy a, fivitosana ny ala, ny aretina ny ala amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo. Mandroso se. Totika ry tsara. Ty zazalahy kely ty a. Problemany ty zazalahy kely ty hono ny sofina kavanana tsy nahare nandritry ny 7 taona. 5 taona se? 7 taona zany hoe vao 2 taona zany izy de ny sofiny akavanana tsy naheno. Andao ny ramantsika de ese sofina akavanana le tsy naheno. Avereny zay tenenin'io pasteur io. Tsara Jesosy. Lehibe Jesosy. Teka mafy be ho an'i Jesosy a. Manasitrana sofina tsy mahare nandritry ny 7 taona. Mandroso tompoka. Ao. Problème mandray a sofina kavana azafady. Fanaintainana teo amin'ny ilakibo akavia. Azavao tsara le izy. Isany rehefa reraka dia marary. Dia zao izy zao fa tsy marary tsony. Renao fa niongotra tao le izy. Eny tompo. Iza ny nanasitrana anao? Jesosy. Teka mabetsika ho an'i Jesosy. Zay rehetra tonga ao fanatrehan'Andriamanitra na ny lehibe na ny kely mahazo ny anjarany. Ty zazalahy kely ty a, ataoko tonga dia izy no miteny. Marary lohako sy ny kibo. Dia mangotsangotana be dia valana. Dia lomanao an'izao.
dia sady marary ny kibo dia lasa tsy marary tsony ny loso ny kibo. Zao ny tsy marary tsony ny loso ny kibo, lo manakotsako be. Afaka tanteraka voninahitra ho an'i Jesosy a. Teka mafy be tsika ho an'i Jesosy. I dadabe Raymond a, nandritry ny ray volana ny sofiny havanana tsy naheno, dia efa naheno tsara izy zao a, ataotsika ny ese. Rakotonay Vraiment. Manery. Rakotonay Vraiment. Jereo amin'izany fa efa mandre tsara izy a, anontaniana ny anarany dia valiny arak'izay ihany koa le fanontaniana. Teka mafitsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Ohatrany tsy ampy zany tehaka ho an'i Jesosy zany a. Madame Eveline, nandritra ny 7 taona atoka sy maso narary foana nandritra ny 7 taona zay a. Sitrana tanteraka zany. Eny tompo. Isa nanasitrana anao? Jesosy. Alleluia. Manaraka Madame Eveline. Madame Miotier. Ho an'le zazakely le izy? Ay. Ny tanan'ity zazakely ty hony amin'ny voto a, tsy afaka nietsika nandritra ny 3 andro. Zay le izy. Zao. Ny voto a tsy afaka nietsika nandritra ny 3 taona. 3 andro. Aiza zay tanana zay? Aiza le tanana voto? Dia tsy afaka nietsika le izy. Aetseo ara hoe. Fa tsy nahavitan'izany ve teo aloha? Fa zao izy afaka nitsangana. Afaka nitsangana izy zao. Nietsika tanteraka, tsy afaka nietsika mihitsy hono izy io. Nandritra ny 3 andro a, sitrana sitran'i Jesosy. Alleluia. Madame Gina. Nisy vai tao amin'ny fitombenana, tsy nahavita mipetraka nandritra ny 2 taona. Androany le izy a, sitrana tanteraka tamin'ny fametratanana, afaka tanteraka. Alleluia. Dao tsika tehaka mafy voninahitra ny tompo. Ihany azy ireny problème, narary lony a dia maniry kitana ny maso fa tsy mahita, sitrana soamatsara. Ie, sitrana. Mijery dia maniry kitana be dia be izay jereko, dia tsy mahita tsara. Zao izy zao mahita. Memboninahitra Jesosy amin'ny teka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Ny masony havia tsy nahita, tao anatin'ny fametrahantanana, inona no nitranga? Mahita vaky mamaky soratra. Rehefa mamaky teny aho dia ty ilany ty any fa ty tsy mahita mihitsy. Izao raha tampenana ary ty dia mahita. Vakio kely eny ny soratra amin'ny akanjon'ny pasteur io. Any Jesosy veny ianao. Teka mafy be! Tampena aloha le ilany ary. Iza le tsy mahita? Dia kasiketin'io rahalahy io. Jesy. Teka mafy be ho an'i Jesosy a. Monsieur Jean-Claude a, nandritry ny tapabolana, narary ny nifiny a, ary tamin'ny maraina mbola natsiaro fa nanainy tena be, ary tena mangotsikotsika anazy izany. Aloha izy hitantarany fanaintenany e. Efa afaka izy zao tsisy mangotsongotsika intsony ary tsisy manelingelina intsony. Iza ny nanasitrana anao? Jesosy ny nanasitrana azy. Te tana mapetsika any Jesosy mpanasitrana rety nify. Mbese arinantenaina telo amby 20 taona. Sofina havanana tsy nandre efa hatramin'izy 15 taona. Izy zao efa 3 amby 20 taona. Efa nataony ese antaniny izy a. Dia ny ataontsika pasteur azafady. Sofina havanana. Jesosy.
Yandrina tenainy. Teka mapitsiko an Jesosy e! Andre matoa Edmond, nandritra ny ray taona maso anankiroa manjavozavo. Fa teo amin'ny fametrahantanana sy vavaka fanasitranana dia nisokatra le maso manjavozavo dia mazava tanteraka. Jesosy nahantsona azy. Afaka le manjavozavo amin'ny maso. Jesosy. Ay manana problema na sofina koa ianao. Maso ihany. Fa le nanjavozavo afaka tanteraka. Anao ese firy ary ty? Efatra. Ray. Tehaka mafy be ho an Jesosy. Alleluia. Mademoiselle Aimée, mandeha ranomaso foana, tsy mahita tsara hatramin'ny 7 taona. Raiky amin'ny 30 taona izy, fa hatramin'ny 7 taona, zany hoe eo amin'ny 13 taona mahery eo, mandeha ranomaso foana tsy mahita tsara. Zao izy efa mahita tsara. Mazava tsara ny masony se. Lora ataontsika indray le ese ohatran'le teo. Firy ny isan'iny? Efatra. Ray. 5. Alleluia. Doi teka mafy be tsika ho an Jesosy. Madame Viviane, naharary andoha foana nandritra ny 5 taona. Ahoana ny fiseho an'izany hoe 5 taona marary andoha zany? Roa andro ny tsy marary, ndray andro ny tsy marary dia marary foana aloha izy dia mazefatra be ny atoko dia mazefatra be ny loha dia manaintaina be ilay izy. Ahoana ny lazana hoe sitrana izy zao? Maly sy androany any andeha dia vidoa foana tsy mijanona. Dia sitrana zao tsy mahe marary tsony ny lohako. Alleluia. Doi teka mafy be eo an Jesosy. Ya, mihainao tsara nareo a. Misaotra Jesosy ho any arivony mamy manokana. Alleluia. Ho antsika rehetra ty arivony mamy dia manasa anao manokana zahay manana radio ny HVKL Mission 90.8 FM. Dia afaka manaraka nareo ao amin'io radio io isaky ny adiny ray ao misy toriteny. Afahantsika manohy ny fitezapana. Radio 90.8 FM mahazo tsara ty arivony mamy zany fefanandramanay. Akoatran'izay misy amintsika ty koa mijery tele. Mahazo soma tsara ty arivony mamy ny Cool TV avy any Antananarivo. Dia raha ohatra ianao ka anaraka toriteny dia isa maraina. Isaky ny maraina ao amin'ny Cool TV alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 5 ora sy fefany maraina misy toriteny koa ao isan'andro isan'andro. Amin'ny 5 sy fefany maraina latsinainy hatramin'ny zoma. Ny sabotsy sy ny alahady dia amin'ny 7 latsaka fefany maraina mandeha io fandaharana io ao amin'ny Cool TV, zany hoe latsinainy hatramin'ny lahady misy foana isan'andro. Fahatelo, raha mpanao Facebook ianao dia afaka manaraka ao amin'ny HVKL Mission Events EVENTS. Ry soratra be ry misy hoe HVKL Mission dia tapenao fotsiny io HVKL Mission dia tonga dia mivoaka ao. Zay toriteny rehetra tianao azo dia afaka arahanao ao amin'ny pejy Facebook io. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Ndao anaraka vavolombelona manaraka tsika. Izy no Madame Georgette, problemany maso avy nanjavona nandritry ny herintaona. Afaka soma tsara tao aoriana ny fametrahan-tanana. Le maso ankavia ve tena manjavona tsy mahita foana? Eny tompoko. Zao ianao zao manahoana fatsapanao? Mazava be mihitsiny. Manjavona. Le maso ankavia. Firy io? Ray. Efatra. Mahita tsara voninahitra ao an Jesosy miteka mafy be tsika. Mandroso manaraka.
narary andoha mandritry ny herinandro sitrana taorianany fametrahan-tanana azavao kely le marary andoha zay. Marary be ny lohako dia avy eo mifanina be a. Dia vao niraitra ny pasitera dia to dia sitrana dia izy. Dia teo mbola marary fa niraisanao dia tsy manana. Voninahitra ho an' Jesosy miteo fa mafy a. Rehefa hijoro vavolombelona izy dia sitrana ho. Mandroso tompoko. Zao. Izy bebera vao a. Ny ilany tarehiny hony a. Narary ary sitrana. Dia filazany azy teo mamay vai be io ila tarehy io. Dia azavao kely le izy dia inona zao ny tsapanao? Efa mba azoazo. Mamay veibe ny anao tri. Taky rehefa mba nisavasava. Efa mamitsaka. Teka mapetsika ho an' Jesosy a. Madame Razanadalana efatra amby 20 taona. Tao anatin'ny 2 taona ny foa rehefa narary ny masony hony a dia nietika ny aretim-pony. Dia rehefa nisitranina ny masony a dia sitrana niaraka tamin'ny masony sitrana tamin'ny masony niaraka tamin'ny masony sitrana koa ny fony narary a. Teka mafitsika ho an' Jesosy. Monsieur François enina amby 20 taona. Ray volana niraikitra ny lelany. Atoka narary a tamin'ny ny anjerany satria tratrany tension. Androany izy a efa afaka miteny sy mazava tsara ny lelany raikitra. Jesosy nanasitrana. Jesosy nanasitrana. Mazava be tsy afaka manao an'izany izy taloha. Madame Hélène, masona ny zavona nandritra ny 5 taona. Teto sitrana tao aoriana fametratanana. Inona ny zavatra tsy hitanao taloha nanjavona nandritra izay 5 taona zay dia hitanao izy amin'izao? Taloha tsy hitako raha io soratra akanjo aminao zao hitako hoe fotsifotsy. Le soratra tsy haiko mamaky. Fa hitako misy soratra dia fotsifotsy le akanjonao. Fa taloha anao tsy nahita an'izay. Manjavozavo. Tsy fantatrao na ny akanjo na ny loko ara tsy fantatrao. Dia zao izy hitanao mazava tsara. Alleluia. Tiaka mafitsika ho an' Jesosy. Fitiavana Lucien 7 taona izy a. Nisy fifitosana be io io tarehiny avy io. Niaraka tamin'ny molotra koa voto tapabolana zay. Androany le izy niala tanteraka azavain'le zokiny. Afaka le izy fa marary foana le izy sanandro dia tsy mahinan-kanina izy. Dia zao niena le fifitosana. Ie. Dia afaka le fanaintainana ve? Ie. Alleluia. Fifitosana niena voninahitra ho an' Jesosy. Andriamatokely Sandaniaina zay a. Inona nahazo anse? Narary sofina. Voatonga dronono sofiko anankiroa. Tsy tadidiko. Ie fa ela be. Na tsy ny dadanay ara tsy mahay mihitsy na anam-pianarana ary. Fa efa androany efa sitrana. Alleluia. Teka mafy an' Jesosy. Madame Raivo, sandry sy lohalika nanaintaina tsy afaka nitehina tsara, nitongotra vy koa narary a, nandritra ny 3 taona. Androany le izy sitrana tanteraka. Azava fohifohy hoe? Sitrana tanteraka izy, maivamaivana be mihitsy ny azy. Navesatra nefa nandritra zay 3 taona zay. Nazefatra. Zao efa maivana be. Alleluia.
Ya izy no madame Marie Hélène. Raha mahatadidinareo fa nijoro teo izy teo a problème na maso nijorony teo de miverina indray izy fa mbola marary ny tongotra de sitraniny Jesosy indray le tongotra. E raha mbola misy marary a malaky ianao fa eto Jesosy zao manafaka anao. Madame Marie Hélène, ny masony nanjavona nandritra ny 9 taona, narary koa ny vavony efa 10 taona. Fa androany natambatra Jesosy ny arany sitraniny. Voninahitra ho azy a, manahoana le vavony zao? Nasefatra be ny vavoniko tompoko tonga teto a dia rehefa nitsitranina tetsy dia nilasa maivana be izy amin'izao masoko moa ny nahita ihany. Tega mabe ho an'i Jesosy a. Madame Joséphine narary loha sy atoka foana mandritra ny 30 taona. Sady marary ny loha marary ny atoka nandritra ny 30 taona. Fa androany sitraniny Jesosy. Iza no memboninahitra? Ohatrany ahoana le hoe marary nandritra ny 30 taona zany? Marary magirifiry masoko dia ny lohako fanina be. Izay foana masana. Izao efa azo ateo tsy maninona mihitsy izay. Tega mabetsika ho an'i Jesosy a, memboninahitra ny anarany. Izy madame Ravony Arso Christine, problemany a maso nanjavonjavona, zao efa manomboka mahita. Le manjavonjavona io ve tsy mahita mihitsy? Tsy mahatazana mihitsy toko. Fa rehefa mijery zavatra maikamaika dia ohatra manjavona foana. Zao efa maivamaivana. Firy ty? Ray. 5. Tega mabetsika ho an'i Jesosy. Todika ary tsara ianao zanako. Ty zazy ty a vany any anarany. 7 taona izy. Problème noho ny rehefa manala solomaso a dia tsy mahita. Iza miaraka aminao? Tsisy ho fa izy rery tonga teto. Nangetaetany Jesosy izy rery. Ray aman-dreniny raha tsy tonga saina misy fanasitranana fa izy ny tonga saina ny azakazaka mba handray fanasitranana. E! Sitrana sa tsy sitrana? Sitrana. Kira tsy dia maninona teny izy. Ao. Efa iny lanjalanjainy iny le solomaso fa tsy nanaovany intsony. Tega mabe ho an'i Jesosy. Madame Zanna, Madame Zanna, maso nanjavona nandritra ny 2 volana. Tratra mavesatra loha marary. Zany rehetrarehetra zany a dia nisitrano Jesosy taoriana amin'ny fametrahan-tanana avokoa. Teka mampitsika ho an'i Jesosy. Maso manjavona, tratra mavesatra loha marary, sitrana avokoa. Nantenaina kely. Raha ety akaiky ety isika dia mahita ny masony nantenaina fa misy fivotosana. Nanontaniako ny mamany satria miaraka amin'ny eto a dia zao ny filazany hoe isaka ny amin'ny 12 alina, isaka ny amin'ny 12 atoandro, ary vao tamin'ny 12 atoandro teo alohan'ny nakaty dia mivonto be io maso io. Nangirifiry a, manjavona tsy mahita tsara, fa tao aorianany fametrahan-tanana isaorana Jesosy nisava zany rehetra zany. Alleluia! Andriamatoa merci a. Nandritra ny 7 taona angarangidiny a. Dia misy zavatra ao anatin'ny orony ao tsy fantatra fa manelingelina manakana manepotra azy. Nandritra zay 7 taona zay. Teo amin'ilay fampetrahan-tanana. Dia ohatra ny zatra ny esitra dia tsy hita tanteraka zay le izy a? Ie. Afaka tanteraka raha sepotra nandritra 7 taona. Nandalo coronavirus zany fa mbola io izy a.
sitrana somatsara le orona mazava tanteraka. Madame Razanabao. Masona ny javona nandritra ny 5 taona. Mahita tsara taoriana fametratanana. Zay le izy. Nahita tsara. Manjavona foana izy dia tsy mahita lavitra fa zao mahita. Hitanao daholo zany zao lavitra be daholo. Hitako daholo mahitsy. Alleluia. Taontsika tehaka mafy an' Jesosy. Madame Juliette, zay a. Efa allo azavainao mihitsy fa tsy azoko le izy. Tsy naheno mihitsy le tompoko herintaona foana. Ny anankiroa ie dia vao eo vao naheno an'izany resaka izany a. Tsisy miaraka fa zarery a. Amin'izay mivarotra SSNS dia miteo ahako ny tonga dia nakaty fa tsisy miaraka. Maheno tsara eo amin'ny hatramin'izay zao tsy naheno mihitsy nefa zao maheno an'izany resaka izany a zao. Herintaona. Ie. Masoko tsy nahita, masoko nahita dia lasa nahita koa zao masoko zao. Nanjavozavona be. Dia zao koa mahita. Double portion, maso, sofina, alleluia. Andeha matotolotry ny aina 7 taona. Ny azo koa portion maromaro sandrina nahitaina, ranjona nahitaina, ny tongotra efa tapa-bolana narary ny tanana koa efa 9 volana. Zay le izy ato dia inona daholo ny tranga androany. Ewa tsy naninona tsony le izy zao. Tsy renao tsony le fa nahitainana. Ewa tsy nanahitaina tsony. Afaka daholo. Afaka daholo. Tiava mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia.